Eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany, mpianatra 700 mianadahy no navoaka ny sekoly ambony ISM Advancia omaly andian'izay misalotra ny anarana fitaratra ary vonona avy hatrany hiatrika ny tontolon'ny asa. Andro lehibe ho an'ny mpianatra amin'ny sekoly ambony tsy miankina ISM Advancia omaly 700 mianadahy izy ireo nitolorana ny diplômany rehefa avy nianatra 2, 3 ary efa taona tao amin'ity université ity. Izany hoe nahazo mari-pahaizana DTS, licence ary master izy ireo izay andiha misalotra ny anarana hoe filamatra. Filamatra tokoa raha nambarany taleo amin'ity sekoly ambony ity. Raha jereko ny andiha amin'ny fitaratra, ataoko fanoharana tamin'ny tamin'taona lasa, filamatra ny tamin'ny taona lasa, ny amin'ity fitaratra dia hitako ary tsampako fa ambonimbony kokoa ny fari-pahaizan'ny ankizy. Hita zany rehefa manosy ny diplôma ilay hoe tena mention très bien. Mention bien ny ao anatin'ny diplôma. Rehefa nisainao izy dia maromaro koa nahazo mention très bien noho ny tamin'ny taona. Ary ny ankabeazan'ireo vehivavy ireo zany tena hoe mahay tokoa. Rahoaritsika amin'ny lehilahy. Avy amin'ny lalam-piofanana fito izay misy ao amin'ity sekoly ambony tsy miankina ity ireo mpianatra vao nahazo diplôma ireto. Ahitana ny gestion et management, marketing et commerce, hôtellerie, restauration, informatique, tourisme, génie civil, art, droit. I Christina izao dia nahazo mari-pahaizana DTS sampana gestion. Natonga nafidy amin'ny ISM Advancia dia ny zavatra tontra izay afanahatra amin'ny zavatra ho ataoko amin'ny fanjina zany amin'ny tanjonako azy dia mianatra mafy azo nandeha noho ny mpampianatra koa ny mampianatra. Mampiatra ny rafitra LMD ny ISM Advancia ka vao nahazo ny atao hoe habilitation ny diplôma master omeny. Reny-piay ity andiany ity Ramatoa Ianitra Razafy-Manantsoa ity farany izay anisan'ny nanatrika ny lanonam-panolorana ireo diplôma omaly ary nizanizany niaraka tamin'ny avy ao amin'ny asam-panjakana, ministera PIA, ireo mpanohana ary ny talen'ny sekoly ISM Advancia.